Tontolon'ny fanatanjahantena no isarahantsika ary amin'ny takariva ity raikitra ny lalao fiadiana ny tompon-dakan'ny ligin'Analamanga hoy Atoa Andry Ravelojaona filohan'ny ligin'Analamanga eo amin'ny taranja baolina lavalava efa nanaiky ny fandaminana napetraky ny mpitantana ny ligy ireo fileovana rehetra andray anjara ao amin'izany lalao izany fanazavana. Amafisinay Atoana zany fa nisy ny fanarahana nataon'ny fileovana rehetra dia ny tombontsoan'ny rugby jerevana dia toy ny lalao tsy misy zany ny zavatra tokony sakatsakana ao anatin'ny rehetrarehetra efa fampiresahana avokoa dia efa nanaiky fileovana 9 fa hanohy ny lalao dia izay fampiresahana rehetra mbola teo orina zay ka entanitsika rehetra ho tonga ety amin'ny malaka matamena rapitso fa hita lalao tsika zany dia hitondray ny championnat top 16 amafisana eto. Manankera le tapakila teo aloha misy ny efa fandaminana amin'ny fomba fidirana ao amin'ny kianja ao anatin'izay rehetra zay dia mbola manankera ny an'izay rehefa nahazo be tamin'ny 9 avril afaka manankera tsara iny rapitso dia tonga manetana anareo tonga io lalao saika ho tanterana amin'ny 9 avril io no tanterana rapitso za. Tompolasy tompoko vavy hatreto ny fotoana ny fampalalamba avao tamin'ity takariva ity ankasitrahana feno ianao nanaraka izany hatramin'ny farany dia mitoetra any ny fandaharana eto amin'ny fahitalavitra ma-TV mirary anao anao farany herinandro sambatra mametraka ny velomandra-pitafa ao manaraka indray veloma tompoko. Assurance AVA tsinjovidian'izao no avy ny fianakavianao aro miaina sy miary mandry narahinao teo ny vavoan'ny ma-TV miaraka amin'ny assurance aro.